J'ai tellement des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. El Mondes, mety ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany. El Mondes, hitanao ny vaovao. Vaolinna vaovao be. Vaolinna manolotra ho anao ny vaovao. Loto ny olanao, vaolinna ampiasaina. Afaka heritony indray vao vita ny 20 kilometatra voalohany amin'ilay autoroute izay nambarany Andry Rajoelina ho vitaina ny faran'ny taona 2020. Tokony hifananja ny samy kandida ary hanaja amin'ny antsakany sy andava ny lalàna amin'ny feno fividianana ho ny FFKM manandritra ny fotoam-pivavahana iraisam-pinoana teny Andrainarivo. Mitaraina noho ny tsy fisian'ny rano ireo mpamboly vary eto Antananarivo sy manodidina amin'izao fotoana, izy ireo izay manasady amin'ny faratsian'ny vokatra amin'ity taona ity. Tsy mitsaha mitombo manaraka ny fitombom-ponina ny tahan'olona voan'ny diabeta ankehitriny. Isan'ny anton'izay ny sakafo sy ny hazakazaka ateraky ny rotorotom-piainana andavanandro. Any ivelany nomelohan'ny komity manokana eo anivon'ny firenena mikambana ho mpamono olona amin'ny fomba feno abibiana ry zareo Israeliana araka ny tatitra navoakany ONU ny antsiprian'izay. Ngadondrainy amin'ny valora alina fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fitalavitra Kolo atena ny araba atomboky lasy sy atomboky vavy manasa anao avy hatrany anaraka ny antsiprian'izay ety ampanomboana dia ampatsahivina amintsika fa mitarika amin'ny isa rono ray zany amin'izao fotoana izao ary zareo Tunisiana eo anatrehany Barea ny Madagasikara ao anatin'ny fifanitsanana iakarana amin'ny akanina ho amin'ny taona 2020 fa isantarantsika ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Raha toka ny faran'ny taona 2020 ny voalaza fa ho vitaina ny 20 kilometatra voalohany amin'ilay tetika sa autoroute Antananarivo Toamasina. Nanamafy indray Andry Rajoelina androany fa afaka heritaona zany vao vita. Fomba hoana no ahafahana mampandroso amin'izany kanefa ny filazana ilay 20 kilometatra azy ity tsy mitsaha mihemitra amin'izao fotoana izao fa nampan'izay ny fampanantenana mitombo hatrany. Matoa an-dahatsoratra Gaëtan Andriatsilavo. Nivoaka indray ny surprise manaraka. Nandritra ny fitsidiana ny fanamboarana ilay autoroute nataony Andry Rajoelina teny Ambodifasina androany. Nandritra izany tokoa ny nilazany fa ho hatsaraina ny lac ny vato ka hisy bus électrique ampitohy io lac io sy ny parc des oiseaux tsara saotra. Asiana toeram-pitsangatsanganana tahaka ilay miami automasina ihany koa manomboka eo tsara saotra hatreny vato izay azo atao amin'ny toeran'io avokoa ny fialamboly rehetra. Vaovao tsara zany satria dia eny tsara saotra no ialavoly ny mponina Antananarivo. Eny no taingina izany bus électrique izany sady hijery ilay lac no hatsaraina. Mikasika ilay autoroute kosa nilaza Andry Rajoelina fa afaka heritaona dia ho tokanana ny 20 kilometatra amin'ilay lalana migodana mampitohy Antananarivo sy Toamasina. Izany hoe amin'ny volana Novembre 2020 no ho tokanana ny 20 kilometatra voalohany amin'ilay autoroute. Ny fahatelo ny volana Desembre 2020 nandritra ny fametrahana ny vato fototra teny talata volonondry anefa no nilazana fa ho vitaina alohan'ny faran'ny taona 2020 ny 20 kilometatra amin'ilay autoroute izay mitotaly 700 kilometatra Antananarivo Toamasina. Tamin'izany fotoana ihany koa no nanamafisana fa ho vitaina ao anatin'ny 4 taona io autoroute io. Raha iverenana ny tantara, ny 3 Desembre 2020 Andry Rajoelina no nanambara fa atomboka ny taona 2020 ny autoroute voalohany eto Madagasikara. Ny fahatelo ny volana Desembre 2020 izany hoe efa ifarana ny taona 2020 vao nitanterahana teny talata volonondry ny fametrahana ny vato fototra ilay autoroute na ilay lalambe mikodana mampitohy Antananarivo sy Toamasina izay mirefy 700 kilometatra. Raha toka iray volana talohan'izay ny fahatelo ny volana Novembre 2020 no natao ny fanaovana ny fifanaraha-piara-miasa niaraka tamin'ny orinasa Egyptiana samy Crète izay natanteraka ny asa fanamboarana. Efa ifarany teny taona 2020 tsy mbola nisy tanteraka ireo voalaza ary izao lazaina fa afaka heritaona izao indray vao ho tokanana ny 20 kilometatra.
voalaza ary amafisina mandrakariva ao anatin'izany rehetra izany anefa fa i Madagasikara tsy maintsy mandroso amin'ny fomba ahoana fa gagana tahaka n'inona no ahafahana mampandroso raha toka vao matomboka any amin'ny fampanantenana no efa tsy mitsaha mihembotra androso ve ny asa raha voalaza fa hovitaina alohan'ny farany taona 720 ny 20 kilometatra voalohany kanefa aty amin'ny volana Novembre 2020 lazaina indray fa hovitaina ny volana Novembre 2020 izany 20 kilometatra izany raha izany mandrapaovina no vita ilay 700 kilometatra raha toka ilay 20 kilometatra voalohany aza io tsy mitsaha mihembotra io ny fahavitany amin'ny fotsy miangatra hoy ny fomba fiteny sy ny fanehoan-kevitry ny maro tsy izany ve no antsoina hoe fampandrinadrisa sy fampanofisana sanatria ve mety eo amin'ny fitondrana mandrakariva amafisina trano fa tsy misy fanjakana manangana autoroute ka io fanjakana io ihany no iantoka manontolo ilay fanamboarana i Madagasikara irery ihany hatreto no miroso amin'izany izay no antony mahatonga ny hoe ireo sehatra tsy miankina no miantoka sy mampiasa vola ka io tsy miankina io no mitantana azy araka izay fanarahana ahafahana mamerina ny vola nampiasainy tamin'ny fanamboarana io ilay antsoina hoe système de payage tahaka izany ihany koa ny resaka barrage sy ireo fotodrafitrasa hafa goavana anjarany tsy miankina no mandray izany satria vola tokony hanaovana zavatra hafa anasoavana ny vahoaka antotona any amin'ny fotodrafitrasa io izany ve ilay fahaiza mitantany ny Andry Rajoelina ka ny fisehosehoana tahaka izao no zavatra lehibe aminy hatreto aloha dia ampandeferina ireo sehatra hafa rehetra tahaka ny fampianarana ny fahasalamana ny jiro sy ny rano ny tsy fandriampahalemana sy ny sisa porofon'izany no tapahana nandritra ny filan-kevitry ny ministra ny 12 septambra 2020 lasa teo fa hirosona indray ny fandoavana ny ampahambola aloha mialoha amin'ny fanamboarana ilay autoroute izay tsy fantatra mazava hoe ohatrinona io vola tsy maintsy aloha io tsy misy mangarahara mikasika izany ny azo antoka aloha tsy ho latsaka ilay vola efa naloha tamin'ny taona 2020 ny vola nivoaka ny volana martsa 2020 tsy hivina no efa nisy fandoavana vola mitetina 70 tapitrisa dolara na ray sy 300 miliara ariary na 500 miliara FMG ho an'ilay tetikasa autoroute raha total zany mihoatra ny 70 tapitrisa dolara anoany ny vola nivoaka tao anatin'ny ray taona sy tapany ho an'ilay tetikasa autoroute amafisina trany tsy misy olona mankahala izany atao hoe fampandrosoana izany raha mbola miaina eto an-tany fa kosa tokony hainga amin'ny zavatra tsotra raha ny zava-misy ainan'ny malagasy maro anisan-kehitriny dia ny fanatsarana ny aty vilany ny fanatsarana ny fidiram-bola ny fanatsarana ny sakafo hohanina ny fitafy ny fianaran-janaka sy ny sisa ny fampandrosoana ilaina voalohany ka izay tokoa no tokony ho atao lara-pahamehana rehefa milamina ireo vao tokony roso amin'ny zavatra hafa tsy ny mpitondra akory no hanome vary sy tolotolotra kely tahaka izay miseho rehefa ho avy ny fifidianana fa anjaran'ny mpitondra no mametraka paikady sy politika mazava ahafahana miroso amin'izany izay ny fomba fahitany matoan-datsoratra ny tetikasa autoroute amin'izao fotoana izao fa tokony fanaja ny samy kandidary anaja amin'ny atsakany sy andava ny lalàna amin'ny feny fividianana ihany koa miantso ny fanasaziana ireo rehetra mandiky izany ihany koa ny teo anivon'ny FFKM androany nandritra ny fotoam-pivavahana iraisam-pinoana teny amin'ny FJKM Andrainarivo fahasoavana tsy tokony anararoatra ny fahasarana ny mpiray-tandrazana ihany koa ireo kandida raha ny fanazavana tamin'ity androan'ity Henri Florian tontosa androany teny amin'ny FJKM Andrainarivo fahasoavana ny fotoam-pivavahana lehibe no karakarainy teo anivon'ny FFKM na ny fiombona ny fiangonana kristiana eto Madagasikara fanampam-pivavahana izay notaren'ireo borao ny foibe ny FFKM ho an'ny fiarenena sy ho fametrahany eo am-pelantanan'Andriamanitra ny fifidianana be ny tanàna sy ny mpandolo-tsaina ny tanàna manerana ny nosy indrindra fa ny ho an'ny eto Antananarivo renivohitra mandokana nafonja ny afatra nentin'ireo mpitandrina nandritra ny toroteny ho an'ny androany izay nanasongadina bebe kokoa ny tokony isiany fahamarina sy ny fifanajana mialoha mandritra ny fotoana ny fampilezan-kevitra mba ho fitaratra amin'ny vahoaka malagasy ireo kandida ireo tokony hanana toe-tsaina mampiombona ireo kandida mirotsaka fidina raha ny fanazavana trany ankoatra io namafisiny teo anivon'ny FFKM tamin'ny afatra ny taona izy ireo ihany koa fa tsy mpifahavalo ireo kandida fa mpifaninana manaraka izany dia ny amin'ny famarana fiangonana hananja tanteraka izay voalasa amin'ny lalàm-pifidianana ankahery manan-kery sy ireo mpiray-kandrasy na hifaninana mba tsy mpifahavalo
sanatria fa tokony an'ireo fanajana amin'ny fanaovana fampielezan-kevitra. Ao koa ny filazana ny tena mahakasika sy mombaomba ny tena mikandidà maro antoko politika na vonona ny asa atao fidiram-bola ny fandarana tanteraka ny fanajana ny lafiny rehetra Amerika sy anaja no masarapady sarobidy ny safidiny tsirairay ka tsy hividy izany amin'ny fomba tsy mendrika avily ny fampiasana erisetra amin'ny aininy rehetra na mifetsitra na mifiteny na ny fomba hafa ihany koa. Nahitsy ihany koa ny afatra ny antefo amin'ny mpitondra fanjakana sy ny voamera-pirenena maleo tena amin'ny sanany fifotianana ny CNI mba tsy hamily sy hanodikodina ny tsy vidam-bahoaka ary hanasazy ireo izay mandika lalàna amin'ny fenin'ny fifotianana ka tsisy anavahana ny fampiakana ny lalàna. Ianao ny fanarabotana ny fanotrana pre-danilasa ho an'ny mpianakara sy ny mpiandraikitra ny fifidianana izy namaratonga ny tsainganava ampanjakao ary ajao ny voalazany lalàna nanan-kely ajao izay tena marona sy aradrato ary saza tsy misy anganavaka izay mandika izany amin'ny fomba rehetra. Asan'izany dia ny tena fahamarinana tsy misy repetra no tokony moarana eno ny balero feon-kiperitrereta izany ary manamafy izany izay volaza ny soatra masina sy ny fampianarana kristianina natolotra antsika teo. Tonga nanatrika ty fotoana androany ity ireo kandidao ben'ny tanany eto an-tananarivo renivohitra ary nandefa solon-tena ihany koa ireo izay tsy afaka namonjy izany. Niatrika ty fotoana ty ihany koa ireo lehibe natoko politika sy ireo kristianina maro samihafa. Miady ihany koa ny lalao eo amin'ny zareo Tunisianina sy ny ekipam-pirenena malagasy amin'izao fotoana izao anatin'ny fifantsanana amin'ny kanina ho an'ny taona 2024. Sahala ny isa taremarika eo amin'ny rotonta amin'izao oro izao hoe zahantsika hoentina miandalana eo ihany ny fivoaran'izay. Fa tsy vita ny fananganana parka solaire fotsiny ihany ny amahana ny olany herinaratra eto amintsika fa ny firosona amin'ny fampandehanana ireo tetikasa lehibe mpamokatra herinaratra toy ny sahofika azy volobe hoy teo anivo ny sendika fisemareta amin'ity androany ity amin'ny fanafoanana ny delestage izay ilaina paikady mazava sy ny fahaizan'ny tany tamin'ny mpitondra fanjakana sy ny jirama ihany koa ao anatin'izay Christian Dimby. Tsy maintsy apetraka farak'izay aingana ireo ifitoerana mpamokatra herinaratra mandeha amin'ny herin'ny masoandro na ny parka solaire manana tanjaka mitotaly 50 megawatt raha ny toromarika manokana nomeny mpitondra tao anatiny tatitry ny filakevitry ny minisitra omaly ho famana ny olan'ny herinaratra eto Antananarivo sy ny manodidina. Natao hanampiana ny tambazotra iraisana Antananarivo ny 20 megawatt amin'izany ary apetraka eo ambaton'ny Rahavavy, Ampangabe sy eny Ambohidrano. Ho tsinjaraina 10 megawatt avy ireo renivohim-paritany sy ny Nosbe. Efa eo andalam-pitaterana ireo fitaovana entina ananganana ireo fotodrafitrasan'ny fanjakana izay taterina avy any Tomasina makany amin'ireo toerana ananganana ireo ifitoerana ireo. Tetikasa izay anohana ny famokarana ny angovo no sady ampiana ny fiankinan-doha amin'ny famokarana angovo avy amin'ny solika araka ity tatitra ny filakevitra ny minisitra ity hatrany. Nanambara-kilany ny teo anivo ny sendika fisemare fa tsy ho vita ny fananganana parka solaire fotsiny ihany no anamahana ny olan'ny delestage eto Antananarivo sy ny manodidina fa eo ihany koa ny fampandehanana ireo tetikasa lehibe mpamokatra herinaratra toy ny sahofika sy volobe. Fahitanay izy aloha zany tokony hoe atao amin'ny fanjakana izay ampandehany sahofika sy volobe. Raha resaka tsika manko hoe resaka hoe plaque solaire na parka ilazantsika anazy parka plaque solaire mety miankina amin'ny toetrandro iny raha ho tonga ny ririnina izay tsisy masoandro manahoana voavaha 100% ve ny olana jirama ho avy tia fahavaratra mety tsy dia isy masoandro firy voavaha 100% ve ny olana jirama zany hoe raha anao ihany zany dia tokony fantatra aloha izany tena priorité aloha afana mamaha ny le olana jirama maharitra. Olany tsy fahaizana mitantana hatrany no mahatonga ny orinasa jirama izay latsaka anaty lavaka tanteraka amin'izao fotoana izao ho hatrany ny fanazavana.
de tenenina foana moa ao anatin'io hoe vatra fatiantoka ny jirama de gagy ianao hoe ahoana moa zany mahatonga ny jirama vatra fatiantoka ny mpanjifa ve tsy mandoa herinaratra sa misy resaka fitantanana tsy mety ao fa raha ohatra ka mpanjifa mandoa herinaratra tsy misy ny alatra tsy misy ny fanodikodinana ny fananany jirama aminay fahitanay zany tsy tokony isy resaka famatsim-bola na de ariary ara tokony atao fanjakana ny aty amin'ny vahoaka zany milamina fa ny ao anatiny zany no mila tokony jeren'ny fanjakana na ny ao anatin'ny jirama io a na le mpiarambonatoka amin'ny jirama tsy lay mpanjifa fa ilay fournisseur any zany tokony jeren'ny fanjakana manokana jaiviny tsy mbola atoato fa mbola any amin'ny taona 2024 any hoany vaovany olan'ny rano sy ny herinaratra eto Madagasikara hatreto aloha mbola mena anaty aizina sy ny fatapanjiro lavareny ny vahoaka malagasy nateo aza ny filazany mpitondra fa hofoana ny délestage manomboka amin'ny 9 maraina hatramin'ny 10 alina. Marary ny tontolon'ny asa ary mitotongana ny fari-piainan'ny mpiasa malagasy tao anatin'ny volotona. Vokatra ny tsy fahaiza-mitantany fitondram-panjakana hoy teo anivon'ny kimana ny komity iombonany mpiasa malagasy tamin'ity androany ity. Maro ihany koa ny asa-potika noho ny fahatapahan-jiro lavareny saingy tsy hita ny vahaolany haroson'ny fitondram-panjakana eo anatrehan'izay. Christian Dimby. Latsaka ankaterena ankehitriny ny tontolon'ny asa sy ny siam-piarian'ireo mpiasa malagasy vokatry ny tsy fahaiza-mitantan'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny hoy ny fanambarana nataony teo anivon'ny kim na ny komity iombonany mpiasa malagasy teny faravohatra androany. Fanampakevitra tsy ampiverana hatrany hoy ity farany no raisiny mpitondra fanjakana raha tsy ilaza afa-tsy ny fandrombinana ny teti-bolana tokana ho fampiroboroboana ny tontolon'ny fampianarana entina amahana izay olany herinaratra izay tsy nahitam-baolana hatramin'ny androany izay. Vao maika miamaizina ny hoavin'ny mpiasa malagasy noho ny tsy fahaizana mitantana ataon'ny gouvernement ankehitriny. Tsy misy vahaolana entina anamaivanana sy analefahana ny fahatrahan'ny mpiasa malagasy toy ny fampidinana ny vidim-piainana sy ny fampiakarana ny karama farany ambany ho ray tapitrisa ariary. Fa kosa fanapahan-kevitra anti-social sy anti-économique no misy amin'izao fotoana izao toy ny fanombinana ny vola tokana ho fampiroboroboana ny fampianarana izay fanabadona tsotro zao a ny zanaka malagasy. Ambonin'ireo rehetra ireo a ny délestage izay efa voalaza teo lavareny sy ny tsy fisian'ny rano izay misy fiatraikany amin'ny asa sy ny fiainan'ny mpiasa sy ny orinasa. Nanamafatra ny teo anivon'ny kim fa gouvernement tsy naomby sy tsy nandroso vahaolana ho an'ny firenena no misy ankehitriny hany ka tsy atokisan'ireo mpiara-miombonantoka avy any ivelany intsony. Ananan'ny Madagasikara no menaka mavesatra ao atsimo roro izay afaka trandrahana ho solika entina amana ny olany herinaratra saingy fanapahan-kevitra any amin'ny tsizatrano no raisy ny fanjakana. Gouvernement tapidalakalea tsy atokisan'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena intsony no misy ankehitriny. Gouvernement tsy mahavaha ny olany jirama. Inona no antony tsy ampiasaina ny solika mavesatra vokariny Madagasikara olona ao tsimororo sao sanatria lahy ka mamofopofona kolikoly toy ny nahazo ny orinasa Gemfield ka ny vahoaka malagasy no mizaka ny vokany. Gouvernement tsy manana paikady mazava ampidiram-bola miainga avy amin'ny arena voajanahary anana Madagasikara. Fotoana izao andravanan'ny gouvernement izay efa hita fa tsy naomby hoetrany ny fanambarana nataon'izy ireo. Mila olona mahay mijery ny tombotsoam-bahoaka ny firenena fa tsy fitadiavan-tseza tahaka ny mahazatra fa ankoatr'izay mila olona manam-pahaizana sy manana traikefa ihany koa fa indrindra olona mampiatra ny famarinana amin'ny fitantanana ny raharaham-pirenena. Mbola ambany ny tany fampiasana masomboly zesika tsara kalitao eto amintsika amin'izao fotoan'izao oharina amin'ny zava-misy any amin'ireo firenen-kafa. Antony tsy nampietsika ny vokabary tao anatin'ny 5 taona io hoy ny ministera tompon'andraikitra tamin'ity androany ity. Ny fampiasan'izay masomboly sy zesika tsara kalitao izay zana ampitombona ka tratra 50 kilao isaky ny hektara ho amin'ny taona 8 amby 20 amby 2 arivo.
Manodidina ny 5 tapitrisa taonina mahetrika eo amin'izao fotoana ny vokabary eto Madagasikara. Tambokatra izay tsy nahitana fiatsiana fiakarany tao anatin'izay 5 taona mahery izay no ny tsy fampiasan'ny ankamaroany ireo tantsaha masom-boly tsara kalitao sy zezika ho ny teo anivon'ny ministera. I Madagasikara izay azo lazaina fa tara eo amin'izay fampiasana masom-boly tsara kalitao sy zezika izay mita amin'ireo firenena afrikanina hafa raha ny fanazavana. Ka ina moa ny ampiakarantsika ny rendement dia le atao amin'ny teny frantsay hoe intensification, izany hoe ny fampiasana masom-boly tsara kalitao sy ny fampiasana ny zezika satria tena mbola ambany dia ambany mihitsy zany zao amin'izao fotoana zao ny fampiasana ny tahany fampiasana masom-boly tsara kalitao sy ny fampiasana zezika. Fampiasana zezika zao mbola tena eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 9 isan-jato eo, dia raha ny tahany fampiasana masom-boly indray dia mbola tsy mihoatra ny 10 isan-jato. Le tahany fampiasana zezika teo 20 ka hatramin'ny 12 kilao isaky ny hektara zao amin'izao fotoana zao eto Madagasikara, nefa eraky ny Afrika 420 kilao isaky ny hektara, dia ny tanjontsika zany amin'ny taona 2024 dia hatratra 50 kilao isaky ny hektara ny tahany fampiasana zezika. Ankoatra ny fahazarana, tsy ampy koa ny hoenti-manana hahafahan'ireo tantsaha mividy sy mampiasa izay masom-boly tsara kalitao sy zezika izay eo amin'ny fambolena izay ataony, antony tsy ahafahana mampitombo ny tambokatra. Ny fampiakarana ny tany vokabary eto an-toerana izay ilana politika manokana raha ny fanazavana trany. Le tatsahantsika malagasy ny amin'ny ankapobeny efa fantany mahafantatra tsara mihitsy raha miasa masom-boly tsara izy manisy matakatra zezika izy mavita dia mahazo vokatra tsara izy. Ny olana amin'y zareo dia hoe ahoana ny ahafahany mitsetaka amin'izay ananany an'izay zavatra ahafahany mamokatra tsara. Dia any zany ny adevitra rehetra atao zao dia any daholo ny teo zany teny efa nanomboka niditra amin'ny teo le hoe subvention tsy hoe inona andikana zany amin'ny teny gasy fa efa somary mitonga amin'izany ihany ndrera hoe raha tena ampiova ny fambolena fampitombo fampikarana vary marina tokoa tsika inona ny politika tokony atao amin'izany mba ahafahana manosika le tatsahantsika zany ampiasa ny teknika anao tsara iny. Mino afa raha ohatra hoe izay le mandeha amin'izay tokoa ny asa atao amin'izao tokony tombo zay an'izay. Androany ny andro faharoa amin'ilay 33e session ordinaire du Conseil des ministres d'Afrique RS izay namela belarana ireo tipoka entina ampiakarana ny vokabary eto Madagasikara. Andrasana ao anatin'izao famelabelarana izao ny fampiarana ireo lesona notsoahana sy ireo torohevitra ahafahana mampiakatra izay vokabary izay eto an-toerana. Tsara ny maheno zany fanamby rehetra zany fa ho an'ny androany aloha mitaraina noho ny tsy fisian'ny rano sy ny rotsakorany ireo mpamboly vary eto Antananarivo sy manodidina araka ny fanadiadiana natao tamin'ity androany ity. Manoloan'izay manaisady ny faratsiny ny vokatra hiakatra amin'ity taon'ity ireo tantsaha araka ny fanadiadiana Gaeton Andriatsylava no mitatitra ny antsiprian'izay. Tena mijaly le vary aloha no tena mijaly. Fa le vorona tsy dia maninona loatra iny afaka efefina mahazoazo dobo le vorona fa ty vary ty ny tena simba nefa ny orana tsisy. Vakivaky sy maina avokoa ny ankamaroan'ireo tanimbary eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina amin'izao fotoana noho ny tsy fisiany ny rotsakorana. Fotoana fihavana vary nefa izao ho an'ireo nanao vary aloha ka tsy maintsy mirotsaka ka miasa mba tsy ho faty ahatra ny voly vary. Noho izy maina, tsy maintsy esorina amin'ny tanana, na angady kely, na antsimbilona ny ahitra. Any hoe lazany olona misy raha midina nefa tsy tonga aty aminay. Tsy maintsy havana nefa le vary. Nefa le vary tsy maintsy havana zao io manao marary daholo ara ny tanana miava anazy fa tsy maintsy atao satria io raha vao jinjainy mpaka vilona koa izy ny tena angalako azy. De matevitevina zao no alaiko. De manifinify otrotony tony manko mbola tsy vitsy zao. Dia iny aloha avelako dia miandry rano dia afaka miverina manao an'iny indray. Fa le vavetivety mihitsy no enjehana ny ahatra aloha fa mihoatra izy mihoatra vary. Dia manjary masiny io le vary dia tsy misy fitombony. Ny rano tsy misy, tany ary ty jere mititra. Araka izany, tsy maintsy asa indroa izy ireo satria tsy maintsy mbola iverenana ny fihavana vary raha tonga ny rano. Raha mita amin'ny taondasa, ahina ho ratsy ny vokatra amin'ity taona ity. Raha ny ahiahan'izy ireo. Tamin'ny herintaona aloha tsara be ny vary teto. Fa ny amin'ity tsy fantatra. Nefa misy parteny aloha parteny varatra izao tsara daholo. Fa ny amin'ity ty ambonimbony ty iny ny tena maina be daholo. Ireo olon-dreo zao miava maina daholo. Ohatrany mampanana ratsy mihitsy ny amin'ity raha tsisy orana, raha tsisy rano. Ohatrany tsisy vokatra raha ohatrany eritreritro aloha
nefa le vary de tsy de arakaraka le hoe tena maina be de hoe maty fa le vary reny maniry reny ihany aloha andro ranon'orana satria ny rano midina tsitsika ny jirama raha mijaly ny rano hoanin'ny olona raha mampijaly beko aiza moa nisy ny rano aty atambary hosotrona rela tsy ahita na io aza ny fijaliana ireo tantsaha noho ny tsy fisiany rano eny an-tanimbary mahazo tombony kosa ireo pakavilo na ho an'ny omby mifampiresaka amin'ny tompon'ny tanimbary ka ny ketsa vita ava ny vilona azo za makavilona ainao makavilona makavilona ko io ny antsika sy ny kitapo mamboly zany ianao fa tsy mamboly fa le misy mijinja le izy de tsy avelany tsinjay misy loha manao an'izany ny tompo tambary hoe raha nongotra nareo de maka fa roatra ny tery zao tsy nanongotra izy fa nijinjay no mivarika jery taty amaly azo za manko manany ery ambany ery de mijery an'ity ndray hoe ho jerevana aloha na ahoana fa mbola herinandro any ava tamy foana de jerevako tapitra tsisy le etsy de io navaika androany io zany de avaika mahatsinika izy fa tena simba teo zao le bakavilla mahita de nga izy any lala eoliôly izy ny azo matahotra hoe ino tompon'le tambary faritra maro eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina no mijaly rano noho ny tsy fisiany rotsakorana hatramin'izao isan'izany ny aty Ambodimita, Ambodiady, Anosy Zaivola sy ny maro hafa tanimbary amina hektara maro no iaran'izany ary mety hena hatrany amin'ny 30 na 700 ny vokatra amin'ireo faritra ireo dia izay ihany koa no entsika amin'ny sendvedivety ao anaty doka fohy aza misaraka aminay ary tena mbola hafa ihany ny fiara vita loko tsara miverina ny hatsarany ary vao maika mipikery elmondes kalitao égyptienne manaraka ny fenitra iraisam-pirenena loko mangirana sady mateza mahazaka ny fiovan'ny toetrandro elmondes mety ho an'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany elmondes hitanao eny mpivarotra rehetra mahazatra anao efa ela nanasako lamba fa ity vovon-tsavony Paoline ity afa mihitsy kely fotsiny ane de efa ampy e way ary tena mandroatra be malefaka ery lamba tsy mila mikosika be akory sady tsy manimba tana Vaoline 80 formule matanjaka miaro ny loko mampangirana sy manamanitra ny lambanao mandroatra be mahavita lamba betsaka sady manitra Vaoline anitra vaovao floral sy exotique afaka nadiovana fitaovana fa ihany koa toy ny fiara fitaratra lovia karo Vaoline vaovao be floral exotique lavande original loto ny olanao Vaoline nampiasaina eo ambany fiahin'Andriamatofolony Républicaine Madagasikara Andry Rajoelina sy Andriamatopo praiminisitra lehiben'ny gouvernemanta Christian Tsay ny ministeran'ny fizahantany sy ny asa tanana ny ofisy pirenenan'ny fizahantany eto Madagasikara ary ny if toeram-pirenenan'ny asa tanana malagasy dia manolotra antsika ny tsenaben'ny fizahantany andian'ny fahavalo sy ny andian'ny voalohany amin'ny tsenaben'ny asa tanana izay atao eny amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina ny faha 1 roapolo ary 3 novambra 2024 mpikarakara fivahinianana amin'ny sehatra amin'ny fizahantany sy mpanao asa tanana matianina maro manome lanja ny vita malagasy no izara amintsika ireo tolotra isan-karazany mandritra ny 3 andro andao izahany Madagasikara andao anjifa ny vita malagasy tsy misy vidibidirany mpiara-miasa projet PIC ho famaranana ny fahadimy taona ny reko fampisehoana hafa mihitsy ny alahady 22 décembre ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina amin'ny 3 ora tolakandro ny tapakila manomboka amin'ny 7,000 ariary azonao jifaina ao amin'ny ketrika.com sy any amin'ny Foresto rehetra reko seho hafa mihitsy ny 22 décembre ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina amin'ny 3 ora tolakandro Infoline 034 05 014 58 sponsor officiel Telma Alliance sponsor Gold Fresh partenaire média RDJ un événement Studio 58
mamerina ny arabatra ny tombo klasia tombo vavy tonga tsoa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity isantarantsika izay vetivety miparitaka manerana ny faritra maro amin'izao fotoana ireo tambazotra mpangalatra tany eto amintsika misy tambazotra voasambotra misy hafa ihany koa mipotra ary samy manana ny fomba fiasa sy ny fomba fiadiny izy ireo azona amin'ny fomba tsy ara-dalàna ny tany tiany alaina ka eto andriatsilavo tahaka izao ny fomba fiasan'ireo tambazotra mpangalatra tany eto amintsika mijery izay tany tiana alaina aorian'izay mitady olona iray misy fifandraisany amin'ny ilay tany rehefa izay mambabo ny fony olona io sy mifanaraka amin'ny antsokosoko ahafahana mahazo ilay tany ho fanatanterahana izany manoratra acte de notoriété osoka miaraka amin'ny chef d'arrondissement ka mampiditra izany amin'ny registre tena izy sy mifandraika amin'ny acte de vente rehefa manana io acte de notoriété osoka io lay olona notambazana tany am-boalohany izay milaza fa izy rery ihany koa no mpandova dia miroso amin'ny fivarotana ilay tany amin'ilay olona mpijirika soratana amin'ny anaran'ilay mpijirika izay nividy eny amin'ny domaine ny tany aorian'izay isan'ny niaran'izany ihany koa ity renim-pianakaviana ity ka lasa ny olona ny taniny ao Antsirapasika Tomasina ny mampiavaka azy raha ny fitarainana voaray olona tsy fantatra tsy mipetraka akory ao Tomasina sady tsy havana no nakany tany fa le olona tsy mbola nipetraka amin'ny taninay olona tsy fantatra ny président fokony tany tsisy mahafantatra n'izany fa dia natao nangataka ny tany ary dia nomenjareo an'io taninay io ary rehefa azo nivoaka ny didy zareo ihany namoaka ordonnance ary dia nitititeny daholo ny tragnonay sy ny fefy tena fandravana be tsisy tahaka izany ary dia zareo ihany nagnano tragno amin'io taninay io mampalahelo be le tantara raha zao zava-misy zao no mbola mitohy ifanetika antsy marina nety Madagasikara ty malagasy ty ahoana zareo ihany no angatagna le izy nefa taninao zao ve dia tsy fantanao fa kay misy olona mangataka ananjy any amin'ny tribunal dia rehefa aveo atao mangingina foana zany audience tsisy maheno dia mivoaka le didy omena an'le olona mpangataka satria fa complice le izy rehefa aveo zareo ihany mody magnano acte de vente amin'le olona dia zareo ihany magnano tragno ao dia io tragno ngeza be kao nanomboka ny taona 2024 no lasa ny olona nitsokosoko ny taniny ity renim-pianakaviana ity tambazotra mpangalatra tany no naka azy ary misy olona ambony maro sy mpitsara ihany koa anatin'izany ho an'ireo mpangalatany ho amin'ireo tondrozotrana mpangalatany tokony horavana tokony ampiarina zany fa tena mijaly ny vahoaka malagasy ary ny amintsika tsisy olona tsy marary ny tany zany aozin'olona magnadalanay azala raha tamin'ny 2019 mbola mitabataba jusqu'izao marary taninay anay le izy raha ohatra ka anjareo le izy tsisy olona masamy ady amin'ny ampitsara zany zareo tompony prison fa matoa zay mbola mitabataba jusqu'androany anay ny tany ankoatra ny ady iverenany tany amin'ny tompony isan'ny nahatonga azy ireo aneo hevitra ihany koa ny fahitana fa nisy mpitsara misa efatra no saziana noho ny tsy fanaran-dalàna sy ny kolikoly nataony mety hisy fanantenana ho izy ireo ny fanady adiana ifotony ka hijerena izay tena zava-misy marina mikasika io tanin'izy ireo io raha ny fanazavana hatrany nisy tamin'ireo mpitsara ny ray petsapetsa tamin'io fakana io tany io no efa niresaka tamin'ny tompony tany ary nampanantena fa hanome vola vidiny tany saingy hatr'izay ka hatramin'izao nijanona ho resaka fotsiny ihany zany tsy nisy fampiarana ampianjo anay ary dia nitondranay tao amin'ny brony nilaza tsara io mpitsara io hoe diso zay fa atsika samby malagasy aza tao akoho voatotoalo zaheo zay ny diso vinogny tsisy olo tany naboaka ny tsara taminay zany nilefitra zahay ary dia nangina 2022 zany mois de juillet niandra fotoana kely anareo iziny penay izy taninareo ieno zay tsy nakasarotra nanonona prix abisy tamin'izay igny nanomboka tamin'igny jusque masonandro iny ihany ty tsisy ninino zao fa 2024 zay zany moa satria zareo mpitsara tsy masamy crédit firy tsy ahivina hatrany olona misa enina ao anatin'ny tambazotra mpangalatra tany eto Antananarivo renivohitra no nahiditra ponja vonjy maika eny an-tany mora ny fahadimy ny volana novambra lasa teo taorian'ny fampiakarana azy ireo teny amin'ny paka 67 hektara isan'izany ny chef d'arrondissement Avaradrano ny mpitahiry ireo antota taratasy tany mpiasan'ny topo iray sy ireo mpiara-miasa aminy
Fataorian'ny fitarainana nataon'ny mponina ny alahady fa folony volana novambra lasa teo namaly ny antso avy hatrany ny kandidata Ina Razafinjoelina ka natomboka androany teny Andavamamba mbilany be ny fizahampahasalamana sy ny fanomezana fanafody maimaimpoana miaraka amin'ny mpitsabo matianina. Ny areti-koditra sy ny aretin'ny taovam-pisefona ny tena mahavoa olona maro eny amin'ny faritra Iva. Mpisesika arak'izany ny vahoaka manoloan'izay miferana ho 50% ireo niraisina araka ny fandaminana. Mbola itony zoma fa 15 novambra ho avy zao arak'izany fizahampahasalamana eny Andavamamba araka ny fangatahan'ny mponina ary tohizana amin'ny fokotany hafa koa ny makasik'izay fanampanazavana. Izy ity zany dia etaetan'ny mponina izay tafahoana tamin'ny Ina Razafinjoelina tamin'ny alahady fangatahana nataon'ny mponina direkta taminy dia tanterahana androany fitsaboana maimaimpoana satria nitaraina ny olona fety amin'ny faritra Iva dia betsaka ny olona tsy salama, betsaka ny olona manana aretina indrindra nanoloana ny fiakaran'ny rano. Dia rehefa nitaraina tamin'ny kandidata Ina Razafinjoelina ny mponina tetya dia avy hatrany dia nitanterahana zany nandefasan'ny dokotera, nandefasan'ny fanafody izay maimaimpoana avokoa. Hatreto aloha zany dia amin'ny 2 andro eo no anaovana azy eto amin'ity fokotany ity fa mbola hita ihany ny fomba andaminantsika anazy. Zay eto amin'ny fokotany Andavamamba be zany dia misaotra ny Ina Razafinjoelina na miana izao fitsaboana maimaimpoana izao satria izay eto amin'ny fokotany ambany tanana eto dia tena sahirana avokoa ary vao nangataka izay dia valinina hatrinay ka dia tena misaotra anazy izay mponina rehetrarehetra eto fa tena nazy fahasalamana nazy fanafody maimaimpoana ka dia tena faly dia faly izay namezany an'izany satria betsaka ny ankizy marefa, betsaka ny remy marefa, betsaka ny raim-pianakaviana marefa fa izay teto dia tsy mba afaka nisitraka fanafody maimaimpoana etrao raha tsy avy amin'ny Ina Razafinjoelina ihany ka dia isorana be da be izy namaly ny antro tamin'izao fitsaboana maimaimpoana izao dia tena isotra betsaka izay tompoko noho ianao. Tsy mitsaha mitombo manaraka ny fitombom-ponina ny tahan'olona voan'ny diabeta eto amintsika amin'izao fotoana izao. Isan'ny anton'izany ny sakafo sy ny hazakazaka teraka ny rotorotom-piainana andavanandro. Ho ny mpitsabo nanaovana fanadiadiana. Daniela Minoarso. Manodidina ny 970 tapitrisa eo manirany tany ny olona miaina miaraka amin'ny diabeta, izay nantontanisana avoaka ny OMS na ny Organisation Mondiale de la Santé. Ho antsika eto Madagasikara manokana, 400 ny vahoaka malagasy no fantatra fa voany izay aretina diabeta izay eto an-toerana. Ity aretina ity izay tsy mifidy salan-taona fa afaka ahitana sy voany avokoa ny salan-taona rehetra ho ny mpitsabo nanaovana fanadihadiana. Ho an'ny tetsy amin'ny Amadia manokana izay misana ny fitsaboana ireo olona diabetika izao, zaza enim-bolana teo no kely indrindra ary 10 taona no lehibe indrindra na ahitana izay aretina diabeta izay teny an-toerana. Ny tan'ny olona voan'ny diabeta izay tsy mitsaha mitombo amin'izao fotoana no ny fivoaran'ny fiainana ankehitriny. Mitombo tahaka ny isan'ny olombelona ny isan'ny diabetika ary faharoa itsika malagasy dia ao anatin'ny antsoina hoe transition épidémiologique, zany hoe efa miditra bebe kokoa tsika zao amin'izao fotoana aty amin'ny aretina tsy mifindra ny diabeta zany satria nahoana le fomba fiainantsika koa efa miova. Taloha tsika tsy nafa-tsy vary, laoka dia bozaka manahatra. Amin'izao fotoana efa be da be ireo antsoina hoe karazana soda, coca, ty pâte instantanée isan-karazany ty isaka ny sakely-dalana dia mahita an'ity karazan-tsakafo izay tsy fahita taloha ity fahita ankehitriny malibofo izy amin'ny vazaha dia vokatra ireny dia tsy gagotsika raha miakatra ihany koa ny tahan'ny diabeta. Ankilany, mbola lafatra eto ny sarany fitsaboana ity aretina diabeta ity eto Madagasikara. Manodidina ny 570 euro izany ho an'ny diabeta sokajy faharoa, izay fahita amin'ireo olon-dehibe manomboka amin'ny 30 taona no miakatra. Mety hiakatra avy 2 amin'ny avy 5 kosa ny saram-pitsaboana raha misy ny fahasarotana eo amin'ilay olona diabetika. Ho an'ny diabeta sokajy voalohany kosa indray, izay fahita eo amin'ny ankizy sy tanora, manodidina ny 4 tapitrisa ariary eo isan-taona no ilaina handaminana ny diabeta ny mandritra ny herintaona. Lafo, ary isan'ny sakana tsy ahafahan'ny olona diabetika mitsabo tena araka ny tokony ho izy raha ny fanazavana. Rehefa tsy voatsabo, tsy voara-maso araka ny tokony ho izy ny diabeta, dia ho tonga ny voka-dratsy na ny complication dia ny zavatra hitantsika dia hoe ny fahasimban'ny maso hiteraka hatrany amin'ny fahajambana, ny fahatampahany lalan-drany amin'ny loha na aty amin'ny foa
raha mahiditsika misy an'le olona misy ferybe ao ambany eo zao misy olona vokatry ny fikotranany diabeta dia lasa misy fahavoazana ny tongony ny eto Madagasikara moa zany ny diabeta no anisan'ny antony voalohany anapahana ny tongotra ny fahasimbany ny vo na ny antsoina insuffisance rénale chronique terminale eto Madagasikara ihany koa ny 700 n'ireo olona izay manao dialyse eto Madagasikara dia diabetika vokatr'ilay tsy fahalalana na ny fahatarana ny fandraisana tanana ny fitsaboana no mahatonga an'izany. Jeivina ankalazaina isaky ny 14 Novembre atahaka izao isan-taonany andro iraisam-pirenena ho an'ny diabeta. Lohahevitra noraisina ho an'ity taona ity sy mandritra ny 3 taona ho avy ny hoe diabète et le bien-être na ny diabeta sy ny fitonian-tsaina. Mivadika ho rivo-doza tamin'ny folora maraina teo ilay tangoron-drao natao avaratra Tsinanan'ny Nosy amin'izao fotoana izao. Mihoatra ny 3 kilometa hatrany avaratra Tsinanan'ny Nosy no misy ny fohibe ny ankehitriny ary tsy mbola hisy fiantraikany amivantana amin'ny toetry ny andro eto amintsika ny fisiny atao anatiny 5 andro manaraka. Daniela Minoarso. Na fen'ny fepetra amin'ny marivo-doza azy tamin'ny folora maraina teo ilay tangoron-draona na ray maso tao avaratra Tsinanan'ny Nosy ny teo anivo ny fohibe famantarana ny mety ho toetry ny andro. Manodidina 570 kilometatra isan'ora eo amin'izao fotoana ny rivotra miaraka aminy ary tafiotra 510 kilometatra isan'ora. Na izany, tsy mbola hisy fiantraikany mivantana amin'ny toetr'andro eto Madagasikara ny fisian'ity rivo-doza beky ity atao anatin'ny 5 andro manaraka raha ny fanazavana. Hatreto aloha izy raha ny tombatomba 5 andro fotsiny dia misotra mianatsimo andrefana trany zany hoe miama anatina morotsiraka atsika zany raha hoe tsotsorina fa noho izy mbola lavitra be zany hoe any amin'ny mihoatra ny 3 kilometatra any avaratra Tsinanan'ny Nosy moa misy an'ity fohibe ity zao amin'izao fotoana zao dia ny 5 andro manaraka aloha zany ny vinavinatsika dia misotra mianatsimo altrefona izy fa mbola tsy mihoatra ny Nosy Ravavy izy raha 5 andro manaraka dia eo indray manao vinatombatombana ray makasika ny andrasana oriana izay 5 andro manaraka izay ny fivoarany ity rivo-doza ity. Dia izay ihany koa no entsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena vetivety nomelohan'ny komity manokana eo anivon'ny firenena mikambana ho mpamono amin'ny fomba fianoabibiana ary zareo Israelianina araka ny tatitra navoakany ONU. Ankoatra ny fampiasana fitaovam-piadiana mahery vaika isan'ny eloka ihany koa ny fanaovana fahirano ireo vahoaka izay maty ny anohanana ny ankamarony araka ny tatitra trany. Ankoatr'ireo sokajiana ho crime de guerre ihany koa izay izao ataon'ny Israelianina izao. Miara-manitsakitsaka ny fanajanany zolombelona sy ny maro hafa amin'ny andaniny zareo Israelianina ka maro ny antso isian'ny fitoniana sy ampitsarana ny ady araka ny nambarany komity manokana eo anivon'ny firenena mikambana eo anatrian'izay. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampalalam-baovao amin'ny diality ampatsiahivina aminao amin'izao oro izao fa mbola mijanona ho roa ny fionana eo amin'ny zareo Tunisiana sy ny ekipa pirenena malagasy ao anatin'ny fifanitsanana amin'ny fiakarana moa zany ao anatin'ny kanina ho amin'ny taona 2022 izay halalao tanterana amin'izao oro izao izay miditra any amin'ny minitra 20 mahery andry amin'izao oro izao. Ankasitrany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany ho andra-pitafa ao amin'ny raha-pitsondray ary tombo kilasy tongo vavy feloma tompoko. Vaovao be Vaolinina nanolotra ho anao teo ny vaovao. Loto ny olanao Vaolinina ampiasaina. Elmondes mety ho an'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany.
Elmondes, il a présenté Mi Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.